Nampahafantarina tamin'ny mpitondra sy ireo manam-pahefana ary vahoaka tao Nosbe ilay sambo apôstaly ny positra malagasy izay asa sy ampifandray any Nosbe Alville sy Ankify. Ny fampiasana ny sambo apôstaly dia hanambora sy hanala fahasahiranana ny mponina ary hanomezana asa eny fotony Bebel Betombo solotenanay any Nosbe. Tetikasa andesin'ny postra malagasy hagnatsaragna ny tolotra fandifasagna ndraiky fitateragna ho an'ny vahoaka ka dingana maventy eo amin'ny fampandrosoagna ny servisy postal ity. Fiaraha misalahy, fiaraha mitsangana mba hitondra fampandrosoa sy ho anivon'ny faritra ihany fa indrindra eo anivon'ny ministera, eo anivon'ny fitondram-panjakana. Fisehoana izay sambo postal izay dia efa tafiditra ao anatin'ny PRD na ny plan national de développement ny faritra fanatsarana ny faritra Ranomasina fa indrindra eo amin'ny fitaterana. Ity sambo postal ity dia natao hanamarika dingana vaovao eo amin'ny fanitarana sy fanavozana ny tolotra omeny postra malagasy. Tonga eto izahay anomeny tsara indrindra avy aminay, anamora ny filan'ny vahoaka satria ianareo tokoa no antom-pisinay. Manasa antsika rehetra tompoka mba hanjifa izany vokatra atolotry ny postra malagasy izany satria dia tsy mena mita amin'ny vitan'ny hafa ny vitan'ny postra malagasy. Nambaran'ireo tompon'andraikitry samihafa nandritra ny lanonana teto fa agnisan'ny singa manandanja amin'ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny vahoaka. Faly dia faly atsika mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenenantsika ka raha misy ny fanomezan-tagnana dia miara-mientana ny vahoaka ray manontolo hanampy ny postra malagasy ary atoky anareo tanteraka amin'ny endriny servisy rehetra zay atolotrinareo zahay. Tsy vitany hoe manamora ny fifanakalozana amin'ny alalan'ny postra fotsiny izy ity fa magnampy ihany koa amin'ny fampifandraisana ny faritra sy ny fampandrosoana ara-toekarena aty ifoto.